Avaovao tananao ary dia miresa amin'Andriamanitra androany. Ataovy misy tombony ho an'ny fiainam-panahinao ny teny izay renao. Na dia mety hoe tsy mahazatra, mety renao hoe miady amin'ny tenanao, mety mafy aminao satria zavatra nahazatra ilay izy. Dia eto anatrehan'i Jesosy hoe misy hetaheta ao anatinao, hiaina ny sitrapony, hiaina ny fahamarinana. Izany mihitsy raha aminaran'i Jesosy no entinay eto anatrehanao dia ny fonay mbola ho velona sy hangetaheta ny fahamarinanao, ary mahatsiaro ny teninao hoe sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana, fa izy no vokisana. Amin'ny atsipriany amin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika mahakasika ny andavanandrom-piainanay, dia mila miambina izay mahonom-po, mahonon-tena, se maîtriser, tsy ho mora tafiditra ao anatina fakam-panahy izay hitondra fahampotehana ho amin'ny ampitso. Tsaroa izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehanao androany maraina, aza vela isy na dia ray aza ka ahatsapa-tena toy ny mavesatra ary ny alamaina. Vangio izay tompo, vangio ny fanahinay, vangio ny sainay, vangio ny fonay, vangio ny momba ny ara-manontolo anatin'izao sekolim-panasitranana izao. Mino izay fa misy anjara fanasitranana voaomana indray avy ao amin'ny fahafenoana ny fahasoavana, satria nokapohana ianao dia sitran'izay. Dia mahatoky fandrao maraina hiavaka ho anay ny fahafahanay mifandray amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tehaka mafy be antsika ho an'i Jesosy. Manasa antsika tsiraray avy azo toerana vetivety. Mbola ao anatin'ny fianarana ihany momba an'i Jesosy, ary ny fianarana momba an'i Jesosy moa dia tsy mijanona intsony mihitsiny raha tsy tonga any amin'ny rao an-lanitra izy, satria arakaraky ny androsoana dia miamseho Andriamanitra, dia me mahafantatra an'Andriamanitra koa ianao. Dia rehefa me mahafantatra an'Andriamanitra ianao dia me fantatra ao amin'izay hoe rehefa manao ohatr'izao dia faly Andriamanitra. Rehefa manao ohatr'izao malahelo izy. Rehefa ohatr'izao ny zavatra saintsainiko dia faly izy. Raha ohatr'izao ny fomba hiatrehako ny fiainako ohatrany tsy manjary izy zany. Ary anatin'izay dia manomboka me olo-kendra ianao. Dia me mahafantatra hoe izay ataonao androany miandry ianao rapitso. Ilay nitantarain'ny pasteur sandratra teo zao be dia be ny olona miaina amin'ny tsy fahamarinana. Satria tsy naheno izy ilay lesona hoe ninona tianareo ataon'ny olona aminareo dia ataovy amin'ny olona. Hitanareo ilay mpivarotra mangalatra lanja, ohatra hoe karaoty ohatra, tokony ho 1 kilao dia ataony 900 grammes, dia ohatrany hoe mahazo izy. Fa rehefa ilay mandeha mividy karaoty any ambanivohitra izy mividy 3 tonnes dia 1 tonne ny tenao fa vato sy hazo no ao. Izany hoe mafimafy kokoa izy rehefa miverina. Izay no mahatonga antsika mitandrina be amin'ny zavatra atao, amin'ny zavatra tenenina, amin'ny zavatra hiainana, amin'ny zavatra aseho. Tena akaikinao ny fijoroanao androany hoe dia mamaly ianao rapitso hoe. Amen. Avy hatrany dia hiditra ny amin'ny lohahevitra androany izay inoko fa anampy be dia be, satria karazana pratika ilay nomeny tompo ho resahantsika androany. Lohahevitra nampitondra ny lohateny hoe endrika hiainana pratika ny sain'i Kristy. TP zany tsika androany maraina. Travaux pratika. Endrika hiainana pratika ny sain'i Kristy. Ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy ny hoe miombona amin'ny Kristy, communion, manahaka ny Kristy, imitation, na inko resaka fruit, resaka vokatry ny fanahy, resaka toetra. Ianao manahaka an'Andriamanitra mantoetra, ianao makatahaka ny toetra an'Andriamanitra. Ao ihany koa ny hoe mitafy an'i Kristy, ao ihany koa ny hoe mitondra ny hanitry Kristy. Fa anio tsika resaka bebe koa ny amin'ny hoe manana ny sain'i Kristy. Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahiny ambin'ny folo amboantsika azy. Izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Romanina toko 12:12 ny anaran'i Jesosy. Ary aiza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy haitankasitrahana no marina. Ao amin'ny dika teny fototra izy dia hoe
ovao izy ny fomba fisainanao. Romaina 12:2. Aoka ianareo iova amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fomba fisainana. Ny fiovana zany ny transformation surtout, ny transformation dia teraka avy amin'ny fanekenao anova ny fomba fisainanao na ny fotompisainanao. Misy teny zany ny boky ny Hiobolana hoe araka ny zavatra saintsainy dia lasa zay izy. Zany hoe rehefa misaina ohatry ny olona marary ianao dia mefara marary. Dia izy tsy hoe misaina ohatry ny olona salama dia salama ho azy koa ianao. Misy ifandraisany amin'ny zavatra nataon'i Jesosy. Fa eto manaitra hoe mandraisa fepetra ny amin'izay ampidirinao anatin'ny sainao, lasa mandrafitra amin'ny fisaintsainanao, dia lasa mandrafitra ny maha izy azy ianao rapitso. Mihaino tsara ve tsika? Voaingana zao nahita hoe ny carte mondiale atsika ilay hoe continent firy moa? 5. Dia iny le sary hitantsika iny araka ny fitenin'ny mpikaroka, za moa resy lahatra anatin'ilay izy, dia misy fahadisoana. Satria ninakelezina ny continent afrikanina. Dia isaky mianatra ny afrikanina dia hoe continent kely. Fa rehefa tena atao ny kajany firenena rehetra eto Afrika, dia atonony eto Afrika daholo, raha tsy diso Chine, États-Unis d'Amérique, Russie, atonony eto daholo. Dia maninona ianao no ampinoana hoe kely ny taninao? Amin'izay ianao misaina hoe ngeza be ny endry zareo. Teneno akaikinao. Tsy voatery ho marina hoe zay efa renao hatreto hoe. Fa zay nitenenin'Andriamanitra kosa hoe dia zay ny marina hoe. Hozy izy eto le Romaina 12:20. Soyez transformés par le renouvellement de votre manière de penser. Ny transformation zany dia enao manaiky anova ny fotompisainanao miatrika fiainana. Voalohany, mila manana saina mpanompo. Na iza na oviana. Raha ho tokantrano ianao dia manana saina mpanompo. Ray aman-dreny ianao manatrika eto, manana saina mpanompo. Mety tsy mahazatra zany hoe karatsinina kosa zay efa tamin'ny mbola kely efa nanompony ray aman-dreny ve dia tonga ray aman-dreny koa dia mbola nanompony zanaka. Raha ny fampianaran'i Jesosy dia isika tokony hanana fiaina mpanompoana. Tsy midika hoe tsy manaja. Mila hitantsika koa ny différence an'izay. Tsy hoe manompo anao ilay olona dia ambanianao. Tsy azonareo ve ilay izy? Midina izy manompo anao fa tsy midika zany hoe ambany izy. Ary zay ary ny proof ambony izy manaiky hidina. Filipiana 4:5-7. Fa maninona no milaza an'izany tsika androany? Satria izany dia ao amin'ny sain'i Kristy. Naran'i Jesosy, aoka ho ao aminareo zao saina zao zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa, zay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirany mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa ny foanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Anisan'ny mamaritra ny sain'i Kristy zay tokony ho ao anatinao. Ny dikany hoe izahay manana, misy olona zany ihany tsy manana. Tsy mitovy amin'ilay toetra. Ny toetra vao nandray ny fanamasina ianao dia tonga dia ao anatin'ny fonao, na mino ianao na tsy mino, na mampiasa na tsy mampiasa, ao ilay izy. Fa ny saina tsy ohatr'izay. Ny saina ianao mihitsy mila tonga saina manapa-kevitra hiazona an'ilay saina zay nomena. Ny toetra tsy miala ao anatinao intsony, fa ny saina miditra mivoaka. Ny toetra dia mandeha, fa ianao mila manapa-kevitra miazona an'ilay izy mba ao anatin'ny lohanao isan'andro. Zay mahatonga ilay Filipiana 4:4, raha tsaroantsika nanao fanoharana teto tamin'ny poketra ny pasteur Vololona. Dia hoy izy hoe aoka ty telefôny ity ho ao anatin'ny poketranao. Voalohany, aza esorinao ao, ianao zany aloha.
Faharoa, raha misy olona miteny hoe omeo dia aza omena fa ilainao. Fahatelo, aza soloana zavatra hafa. Faefatra, aza vela isy olona aka an'ilay izy ao, fa aoka ilay izy ho ao anatinao. Aoka ho ao aminareo, zao saina izao. Aoka ho ao aminareo. Fiangaviana ilay izy satria tsy tonga dia ao. Ianao zany mila manapa-kevitra androany maraina. Za anala an'ity fotom-pisainana ity, fa za aka sy hitahiry ity fotom-pisainana ity. Inona ilay fotom-pisainana? Mahafinaritra be. Jesosy tanteraka. Jesosy endrik'Andriamanitra. Ny toetra naseho an'i Jesosy rehetra dia toetran'Andriamanitra feno à 100%. Kanefa izy mbola nidina niaraka tamina saina anompo ary tonga hozy izy ny zanak'olona. Marka 10:45. Naran'i Jesosy, fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo, ka nolotra ny ainy ho avitra hisolo ny maro. Ho antsika izany izay amin'izay ilay pratika. Me mandrositsika ho any amin'ny fahatanterahana. Me mandrositsika manintsy ny toetrantsika ifanaraka amin'ilay toetran'Andriamanitra efa ao ianarantsika avoaka mba ho fantatr'Andriamanitra tsika manomana mandrakizay. Na dia ho avy aza amin'ny fotoana zany efa tanteraka ianao amin'ny fanahafana ny endrik'Andriamanitra, dia tsarovy ty sainy ty toujours serviteur. Mpanompo foana. Misy olona eto zao mety ho apetraka ny amin'ny toerana tena avo be, tena hoe wow, miangavy ianao araisy ny lesony, miangavy anahy andray ny lesony. Mitoera foana ho karazana olona vonona ny anompo. Misy fotom-pisaina izay mahafinaritra na ananan'ny zareo firenena Europeanina avaratra. Zareo pays scandinave izay loterianina moa zany any amin'ny faritra iny. Tenen'ny zareo dia hoe gouverner pour servir et non gouverner pour se servir. Manapaka mba hanompo fa tsy manapaka mba haka. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tena kaikinao hanampy anao be izany saina izany hoe. Ao anatin'io zany ianao mitahiry an'ilay hoe serviable ianao. Amin'ny fotoana rehetra zany dia afaka ianao mirendre service an'izaniza. Zay ny ilay izy. Raha vao ianao disponible mirendre service an'izaniza, ninona service mety ho ilainao koa? Dia ho ataon'Andriamanitra disponible zany. Any amin'izay alehanao. Hatrany amin'izay toerana tsy mahalala ny teninao ary tsy hamantaranao havana. Satria mihoatra noho ny géographie ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena hitanareo ny mahatonga antsika lasa matahotra hiatrika satria fantatsika ihany ny zavatra nataontsika. Ianao ne mafantatra tsara hoe izy ianao io, inona no nataonao, dia lasa mitaintaina ianao hoe tena hivaly eto izy. Tsy aleo ve hatsatra izay fanentainana izay? Izay mihitsy pasitera tongavaka eto ambavaka mba hitsatra izay fanentainana izay. Tsy izay no tiako entina ambavaka, fa le ianao ampitsahatra an'ilay tsy mety ataonao. Fa raha ny amin'ilay fanentainana afaka iasa ny famindrapon'Andriamanitra. Fa raha mamerina an'ilay izy ianao dia miverina an'ilay io rapitso. Eny tokoa ny sekoly mitoety isan-kerinandro. Fa tsy aleo ve mandroso? Entina ambavaka amin'izay ianao androany dia miala amin'izay ianao dia tsy miverina intsony izay amin'ny herina satria ianao mihitsy ny lasa manapa-kevitra tsy manao an'izay. Ataovy karazana olona ianao afaka manao service foana. Nisy manompan'Andriamanitra zay nanao séminaire momba ny resaka hoe bien, richesse, argent tamin'izany. Dia nanontany ilay olona hono hoe rehefa mandodimo fahavolon-karena dia salaire brut ve no angalana azy sa salaire net? Inona ty tenenina? Brut ve le to dia voazo iny mbola tsy nesorina daholo ny zavatra tokony hiala amin'ilay izy ve ny tokony hanalana dimy sa ny ambiny amin'ilay efa avy niasana no hanesorina izay ho an'Andriamanitra. Dia izao ny valiteny napetraka ny fanamasina tao aminy. Inona ny tianao? Bénédiction brute ve sa bénédiction net? Satria izay ataonao ihany no hivaly eo. Aza mamita tena ary ny olona tsy ho voafitakao, Andriamanitra koa tsy ho voafitakao. Tsy resaka fanentanana izany fa fanairana fotsiny. Hoe hatreo tsara ny fiainana reto.
so dia fotoana zao andraisana andraikitra amin'ny zavatra azo ovaina. Mety tsy azonao ovaina ny any an-tsain'ny olona, fa za mahita fa azonao ovaina ny ao an-tsainao. Ny any amin'ny olona tsy vitako, ny anako mety io ka, ny anao mety. Satria ny ao an-tsainao, ianao. Ka lesy pastera ny tena problema, hita pastera, tena problema zany lasotry ny te ho sevo foana, ka ny film jerenao, film resaka sevo foana. Dia miditra le izy. Avy mijery film ianao, lasa te ho sevo. Satria izay foana no ampidirinao. Mamakiny Baiboly dia ho hitanao hoe fa misy sady chef ao no serviteur. Misy be dia be ao. Zay ampidirinao ihany io. Tena akaikinao. Tsy zavatra vaovao le ao anatin'ny sainao io hoe. Raso kely lo vetivetika. Raso lo vetivetika. Avereno. Tsy zavatra vaovao le ao amin'ny sainao io hoe. Fa zavatra nampidirinao ihany hoe. Pastera, eto ambavaka fa efa le mivavaka iny dia tonga dia ohatrany hoe miboridana Nataôly zany mpanao louange. Tena asany devoly mihitsiny. Fantatrao problema zay. Napiditra sarina olona mitanjaka nandritra ny 4 taona ianao, tsy mbola afaka le izy mivavah. Izy ny tena ampidirina. Tsy izay le izy tiako tena fa ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa azonao angamba tiako tenenina. Ny devoly tsy hoe mampiditra fa mahita grobaka izy. Dia miprezante sary. Dia ianao koa mijery. Sahira ianao rapitso. Ny olona efa mifatika any amin'ny communion, trompetra, ianao zavatra fa nitanao. Olona miakanjo manao robe, zavatra fa nitanao. Satria maninona? Le sarina ampidirina ny lasa mandoto ny sainao, manimba ny fifantohanao. Dia hoana pasteur, misy ny rahan'i Jesosy. Dia afambafon'Andriamanitra. Hozizy ny boky ny Hébreo ny rahan'i Jesosy afaka miditra manadio ny fieritreretanao. Tsy midika dra zany hoe sady mijery ao maraina no alina. Tsy na ny rahan'i Jesosy ny arivo. Sahirana eo ianao. Le tompon'le raha mihitsy no ananatra anao fa tandremo. Tsy hoe outil azonao ampiasaina izay nomen'Andriamanitra fa tsy mahazo manana ohatran'ny famindrapontsika fa afaka miainga vaovao ianao. Manana saina serviteur. À tout moment, ataovy karazan'olona ianao afaka mirendre service. Tokony alovola ve le izy? Teneno izy, alovola. Dia miomana, rehefa mandeha quelque part koa ianao, andovola koa. Mba mitsikitsika, fa mainty ianao tsy mitsika amin'izany. Tsy mitsikitsika aloha. Raha ozy ianao hoe mahimaimpona ka, dia miomana, any amin'izay alainao any koa, ahita mahimaimpona koa ianao. Izy tsy vavaka zany hoe ny ampandoaviko rehefa mandeha any za mahazo mahimaimpona. Ka! Mampandoa ianao. Dia ampandoavina. Tsy midika re zany hoe raha hiasa ianao dia hoe tsy karama zany. Tsy izay le tiako tenenina fa manaitra anao fotsiny fa misy zavatra eo amin'ny fiainana tsy voatery andoavam-bolana. Ianao mahafantatra an'ilay izy. Ohatra misy olona manontany mba mahevitra ve nefa ianao zany mety hoe tena expert sady conseiller no expert ina daholo anaran'ilay izy. Anananao le izy. Dia misy mpiara-manompo teny hoe mba mety olo-tsaina hoe. Dia ny ao an-tsaina tonga dia efa dolara. Ataoko hoe tsy diso fa miomana rehefa mba mandeha quelque part koa ianao dia mijery anao koa ny olona, dolara koa ny hitan'ny olona eny aminao. Tsy le olona loatra fa le nataonao koa no iny miandry ianao rapitso. Nisy taona resaka tamin'ny zanako. Toy izy, possible ve ny fiainana gratuit? Toy izay possible. Raha ianao manao gratuit ny zavatra rehetra ho an'ny hafa. Dia automatique manao gratuit ho azy ny olona. Mety tsy mampino anao zany. Raha zatra mpanao gratuit ianao, mivoaka eto anao rehefa tsisy fiara, mihainohaino iny misy taxi tonga avy any. Andao. Tsisy resaka. Gaga ianao. Fa misy inona? Tsisy inona ka. Te hanatitra be anao fotsiny tiako tenena hoe fampahita. Enao ny tsapa-paosy enao hoe ohatra misy zavatra misaringo zany, misy tranokala. Efa ela tsy nisy niditra tsy nisy mivoaka zany. Fa tsy miankina amin'izay le izy. Fa Andriamanitra afaka mampiasa ny fahatsarany fijoroanao amin'ny alalan'ny fanekenao na dia efa tsara toetra aza. Dia ohatran'i Jesosy toujours serviteur. Tsy mifikitra ny tamin'ny maha-Andriamanitra azy Jesosy. Nefa izy tena Andriamanitra. Efa nirefléter à 100% l'image de Dieu.
fa mbola toujours serviteur. Ary le izy tsy hoe maître manompo serviteur, fa maître parfait manompo serviteur imparfait, mbola hafa be zany averiko. Tsy hoe tompo manompo mpanompo, na ihany koa hoe patron manompo mpiasa, zao tsy eken'izao tontolo zao zany. Kinona fotsiny maha-patron raha mbola nompo, zay no mahatonga antsika miverina, fa ao amin'ny prinsipan'i Jesosy no misy fiainana, fa tsy ao amin'ny prinsipan'izao tontolo zao. Tsy midika hoe lasa ambany ianao rehefa manompo, tsy izay. Fa ilaina voatahiry ny fanetretenanao mba hisy anandratananao. Aza diny fa ny enlèvement fanandratana. Sa midina? Ahoana fahafantarana zany enlèvement zany? Rehefa tonga Jesosy apiakatra. Oh, voateny sady le terme. Valy sady ny fanontaniana. Tonga Jesosy apiakatra. Zany hoe misy critère tiany ho hita ao zany, nefa anisan'ny critère anankiray ny teneniny sambatra zay manetry tena, fa izy no asandratra. Anisany hitahirenao ny fanananao ny toetran'Andriamanitra efa irosonao isan'andro sy ny fisokafany sainao. Aoka ho aminareo zao saina zao, mifanampy zany le toetra humilité, fanetretena ao anatinao, sy ny sainao mampanaiky ny ao anatinao, fa na oviana na izanaiza toerana mety any amin'ny faran'izay avo isy ianao dia natao hanahaka an'i Jesosy ianao, fa Jesosy nidina mba hanompo ny hafa. Ary le fanompony amin'io tsy tombontsoa ho azy, zany koa mbola anankiray hafa koa, fa tombontsoa ho an'le tompoina. Naseho an'i Jesosy zany tamin'izy nidina nanasa ny tongotry ny mpianany. Averiko, tsy hoe tompo manompo mpanompo. Raha ataontsika hoe amin'ny lafiny fianarana dia hoe maîtresse manasa ny tongotry ny mpianany. Dia mbola tsy izay, fa maîtresse mahay be manasa ny tongotry le mpianany, le tena le doma be indrindra mihitsiny. Zany nataon'i Jesosy tamintsika. Ary izay fidinana izay tokony ho référence ao anatsika, ahafahantsika manao an'izany, miaina an'izany fiainam-panompony izany. Raha aman-dreny ianao manatrika eto, misy fotoana ianao tokony manao fanompony, manompo ny zanakao, manompo ny vadinao, manompo le izy zany tokony any anaty iainana. Tsy miandry ianao zay azo ny hafa atao aminao, fa misainao vao maraina inona indray zao no mba azoko ataoko amin'izay olona mifanena amiko. Noble be zany. Tsy resaka hoe andevy anankiray, fa tiako tena hoe royal be zany sainy zany. Dia aza mametraka ny tenanao, inona tianao tenena pasteur? Tsy ianao zany teneniko zany, fa le toetra. Mila resahana daholo zany, fa indray moa tsy tena anankiray dia efa raha vao tsy ananina dia mananina le ananina. Raha hoe verina fa tokony hoe ny mpanompo manao an'ilay fanasa-tongotra ny tompony, dia nahavadika Jesosy hoe misy fotoana andraikitry ny mpanompo ny manasa ny tongotry ny tompony, oui, fa rehefa manana an'ity sain'ity le tompo dia misy fotoana izy indray no midina manompo an'ilay mpanompo. Alléluia. Philippiens 2:22 minaran'i Jesosy tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Saina manaraka araka voalaza Matthieu 4:24 mifanaraka amin'ilay serviteur ihany izy, fa terme anankiray fa izay hazavazava kokoa hoe serveur. Ny serviteur mantsy manao fanompona. Ny serveur mitondra zavatra efa vonona eo amin'ny latabatra. Ao fa kitsika ny Matthieu 22:4 minaran'i Jesosy. Naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'ny efa nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko. Ireo mpanompo ireo zany tsy nahandro. Izy tsy teny hoe tenefa efa vita le nahandronareo. Le mpanompo tsy nahandro. Vonona efa voavonona ny omboko sy ny nafahako, ary efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Amin'ny teny anglisy dia hoe all things are ready. Ny zavatra rehetra dia efa vonona. Zany message tian'Andriamanitra hoentintsika serveur hoeny amin'ny olona hamantarany fa ninona mety ho ilainy dia efa vonona zany ao amin'ny Kristy. Ianao zany tsy hoe vao hitady zavatra vao ilaina, fa zavatra efa vita ao an-dakozia no sain'Andriamanitra raisinao hoentiny eny ambony latabatra, ary ny zavatra hoentin'ny serveur tsy azon'ny serveur hohanina aloha. Ane? Tsy efa nahitinareo hoe manao commande ianao amin'ny restaurant hoe naofa pizza ray, dia ny andarana le serveur sady mihinana izy. Tsara ty tena teneninareo fa tena aloha angalaka ray indreo ty tena io atao aminay aty tsara. Zany hoe ny serveur zany maninona?
ny hafa aloha. Raha izay, ohatra le serviteur atao ihany, fa ny mahasamihafa azy, averiko avy amin'izay vitan' Jesosy. Ngeza be raha vao tsy manana saina serveur ianao, dia lasa olon'ny testamenta taloha mikatsaka zavatra ohatra mbola tsy vita lava. Dia lasa endriky ny tsy finoana manoloana ny tenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita ny zavatra rehetra. Lasa miady hevitra amin'ny tompo zany hoe mbola tsy vita. Hoy ny tompo vita, tsy vita, vita, tsy vita, vita. Nefa hoy Jesosy hoe ndray andro amiko izy izy, ary fotoana aminao. Hiditra amin'ny andro faharoa ndray antsika amin'ilay vita tsy vita. Matoa Jesosy teny hoe vita. Mody vita sa tena vita? Me fantatro Jesosy. Zay ho atrehanao tao aorian'ny famonjena zany, tsy zavatra mbola tsy misy, fa zavatra efa vita. Raha vao tsy manana an'ilay saina serveur, tena akaikinao serveur hoe. Avereno, tsy cuisinier aloha hoe fa serveur hoe. Ny serveur ry havana dia tsy miasa saina ny amin'ny sira. Zay moa tonga azy tsy hoe manandratsira alohan'ny alefa any amin'ny client. Tsy andraikitra ao zany. Mahay ny chef cuisinier maniraka anao. Zavatra faran'izay tsara nefa nomaniny sy nataony fa ny andraikitra ao, maka an'ilay izy dia miteny amin'ilay olona hoe ty zavatra eritreretinao ty efa voninao fa hitsorika vetivety aka an'ilay izy ho eo aminao. Fa tsy zany nanao an'ilay izy fa za maka an'ilay izy fotsiny mampafantatra rehefa vonina ilay izy hano. Tsy zay, bon appétit, zay rehetra zavatra misy. Teneno akaikinao, ninona saintsainao zao hoe efa vita ilay izy hoe. Dia ny mahasarotra an'ilay izy satria hozy Jesosy ny teny izay nomeko anareo dia fanahy sy fiainana. Raha vao sainao manofo sy mahaolona dia miverina ianao amin'ilay hoe mbola tsy misy indray sa mila atao. Dia ny vavaka ataonao to dia eny hoe to dia eny zany vavaka ataonao hoe Andriamanitra mba ataovy ty. To dia eny be zany hoe mbola tsy nanao zany Andriamanitra. Nefa ilay izy zavatra efa vita. Ozy izy eto, nanao fanoharany Jesosy hoe teneno ozy izy. Teneno ny olona fa efa vita ny zavatra rehetra. Ny rahany isika ho mpanompo hanambara fa efa vonona ny zavatra rehetra. Vonona satria nataon Jesosy no vitainy, izany hoe noho ny amin'izay niaretan Jesosy na vitan'ilay izy fa tsy hoe avy aminao. Jesosy natateraka an'ilay hoe vonona ny zavatra rehetra. Ao am' Jesosy zany ny raisitsika ny zavatra rehetra. Andro amaraina, ao am' Jesosy ny raisitsika ny zavatra rehetra efa vita. Ao am' Jesosy ny récupération any passé anao. Asio tehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Betsaka ny fotoana lany tany amin'ny lasanao zay mantsy tokony rattrapena. Tsy vitanao zany. Dia ianao tsy afaka hiteny amin'ny olona zany hoe on va rattraper le temps perdu. Tsy vitanao zany. Jesosy ny mahavita an'izany. Satria izy rehetra manana fahefana ahatonga ny zavatra rehetra hiara, hiasa, ahasoa rehefa mikitika fruit de l'esprit anankiray ianao atao hoe fitiavana. Dia lasa miara-miasa daholo ilay zavatra be dia be tany aloha, ilay nampitomany, nampiasa saina, nampiakatra tension. Rehetra reny gaga ianao avy eo teoriana. Kay sofa nisy an'ireny. Satria Andriamanitra mahay mamadika ny zavatra rehetra ho araka ny teniny, ho araka ny sitrapony, anehoany ny voninahiny. Eto tsy misy olona mbola miasa saina be mihitsiny. Ahoana ny ivadian'ireny zavatra be dia be lozana izany pastery. Na za koa reny gaga ahoana anaovany an'ilay izy. Fa ny zavatra mahasura ho ataon'ilay izy. Rehefa misy olona eto hijoro amin'ilay fruit de l'esprit teneny ny bokin'ny Romanina hoe zay ty azy. Ao am' Jesosy ny antoka fa tsy ho diso famindry ianao amin'ilay présent androany. Azo tehaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Aza dino fa ny fahadisoana mihailo lalana ny fahampotehana. Raha vao manao fahadisoana ianao dia misy fahampotehana miandry rapitsy. Tsisy hoe izy sendra diso fa tsy potika izany. Tsy maintsy misy fahampotehana. Haveloko. Na za koa tsy te hihaino an'izany na tsy te hiteny an'izany. Miteny ilay izy. Ny fahadisoana dia hitondra fahampotehana. Ny fahadisoan'ny olona ny mahadiso, ny fahadalan'ny olona ny mahadiso ny lalakaleany am' Jehovah ny sosotra ny fony. Ny olona dala ny mandiso ary ny olona dala mandiso ihany avy eo nitesitra amin'Andriamanitra nefa avy amin'izay nataony ihany. Fantatrao fa be dia be ny zavatra mitranga androany io
avy amina teny tsy valana nataonao, misy zany. Teny tsy izy tampoka teny tsy efa ny teny dia tonga dia misy zavatra rafa. Fa azo averina zany satria Andriamanitra afaka manao récupération. Ny récupéren'Andriamanitra tsy le vokatra le teny misilifatra, fa le misilifatra mihitsiny. Le anao mampisilifatra teny mihitsy ny sitraniny andro amin'ny maraina, satria avy eny amin'ny vavanao misy hery na fiainana na fahafatesana. Eto ambavaka pasteur fa tena manana problème, ina problème anao? Marary ina ny aretina mahazo anao? Tsy tia any zanako, fihinana terenao hatramin'izay. Tsy miteny zany ary nefa vavy zany a. Miankesy le zaza. Mbola kely izy ataonao izay tianao. Ny nataoko tamin'ny aniny. Ohatra. Diovy ny kiraronao. Diovy ny kiraronao. Afaka diovinao ve ny kiraronao? Alaivo ny kiraronao fa dioviko. Satria maninona? Mirongatra mialava lehibe izy. Tsy azonao anaovana ohatry ny tamin'izy mety mbola kely. Soa fa matory le kely. Alléluia. Te kakitsika avy eo. Tsy te hiaraka aminao le zanako. Za aloha raha zany nataony nazako ary mbo tsy te hiaraka aminao. Nefa za efa ngeza be mahazaka tony ty. Amin'izay mba tonadona ny tondrany tompo. Teneno akaikinao. Misy zavatra teneninao hoe diso hoe dia manimba zavatra hoe. Dia miverenao amin'i Jesosy hoe ahitsio le zavatra tenenina hoe dia ho haren'Andriamanitra le fahampitehana hoe. Ao amin'i Jesosy ny fiantohana ny futuranao na ny hoavinao. Azo tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny passé, ny présent, ny futur, hatrany amin'ny éternité. Ao amin'ny Kristy avokoa. Avy amin'i Jesosy ny rehetra mety heverinao fa ilainao eto ambony tany. Indrindra ny toetra izay efa natobak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao. Mety tsisy vola ianao, fa feno fiadanana ao anatinao. Mampatsiaro an'izay fotsiny. Mety tsy misy solution eny tananao satria mety lavitra anao le olona tianao ampiana. Fa manana fifaliana ao anatinao ianao. Ary ny fifalianao afaka anovo famonjena ianao ao amin'ny loharano tsy ritra ny famonjena Isaia 12:3. Amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano famonjena. Izay tsy vita ny tananao afaka tratrariny tanan'Andriamanitra. Rehefa avoakanao ny toetra n'Andriamanitra. Manaraka. Saina mametraka an'Andriamanitra ho mitahiry. Ao anatin'ity sain'ity tena mahafinaritra be izy ity satria miomana ianao ny ahita an'Andriamanitra. Ary ny fiomananao ahita an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra manangana anao raha sendra lavo. Fa Andriamanitra mitahiry ny fijoroanao mba tsy ho lavo intsony. Rehefa mametraka ianao hoe ohatra ny fovo marainao zany dia Andriamanitra amakivaky ny tontolo andro ka raha misy fotoana sendra lavo raha rivo amin'ny 3 sasalatsaka 5. Zay dikany. Mazava ve zany? Zany hoe ao anatin'ny sainao zany efa misy fandraisan-dahatra hoe mandiha tany miloloha lanitra. Olombelona ihany ka nofy ihany. Ianao ihany zany mametraka an'izay nefa Andriamanitra efa nanova ny natiranao ho nature divine. Ny secret imperfection en Jesosy, Saint-Esprit efa ao anatinao. Ianao zany tsy tokony han'ny excuse za tsy hitovy amin'i Jesosy nefa izy mihitsy efa hanao programme mba hampitoviana aminy ianao. Ianao Kristy ianao tsy kristianina raha zany nomboana eto Kristy ianao. Kristianina. Saotra tompoko. Kristianina mpanaradia ianao fa tsy Kristy. Ianao le nivonjena fa tsy mpamonjy. Zanak'Andriamanitra ianao fa tsy Andriamanitra. Fa zao le karazana saina mamita tentsika rehefa le hoe Andriamanitra ianao le mpanangana raha sendra lavo. Mahafinaritra zany tononkiro zany. Na ianao tena renao mihitsy sany mihitsy Andriamanitra. Efa misaina izy io raha pitso ariva amin'ny roa latsaka 3 lavo kely fa miverina amin'ny tompo dia izy Andriamanitra ny famindrapo. Sainao ny amin'ny roa latsaka 5 ianao lavo.
Ianao miprevoa, am'roa ianao hiverina, ianao zany mametraka, am'roa latsaka dimy tompo ho lavo. Dia aza miala eo ianao fa am'roa ianao dia efa miverina. Anatin'ilay 10 minitra misaintsena ny hiverina ianao mitsoka ny trompetra. Tsy mampatahotra. Mipresenté anao zavatra mety hisy fotsiny. Hoe aza manazatra fiainana amin'ny karazana fahazarana diso. Aza mampandevitra an'Andriamanitra raha efa nomeny famindram-po ianao. Ovao ny fotom-pisainanao. Raha vita ny nanangana anao, vita ny koa ny mitahiry ianao. Dia ahoana zany mahatonga lavo foana zany? Tsy nitahiry ve izy? Ianao no mila tonga saina fa vita no mitahiry ianao, dia le fitehirizana ianao no force anisany manampy ianao hijoro foana. Continue le fijoroana fa tsy mitapatapaka. Continue. Tesaloniana voalohany toko 5:7-8 anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanany hahamasina anareo samy ho tanteraka, perfection. Aoka arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Petera faharoa toko 2:7 mbola manamafy izany. Fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny hitehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Marina fa manangana anao raha sendra lavo Andriamanitra fa te hiteny aminao koa fa izy koa mahavita mitahiry ianao rehefa mijoro ianao. Mijery an'i Jesosy dia tsy mijery zavatra hafa, dia ho voatahiry ny fijoroanao. Tehirizin' Jesosy jerenao ny fijoroanao. Ny andraikitry Jesosy zany anampy anao mba ho voatahiry. Ny andraikitrao tsy manala masonao any amin'i Jesosy. Misy olona ve eto vonina ny hijoro? Reny teny amaina sy nanangatana ireny mijanona vedetana rehefa mirava fa zaraina zavatra. Fa ny amin'ny rehetra manangatana. Tokony tsika rehetra no mangetaheta an'izany fijoroana izany. Averiko. Lay banjininao no hitahiry ianao. Tena akaikinao. Jesosy banjininao no hitahiry ianao hoe. Raha vao tsy mibanjina an' Jesosy ianao hoe, dia tsy misy mitahiry ianao hoe. Ny andraikitra, tsy averina ity, ny andraikitritsika zany tsy manala ny masontsika izy any amin'i Jesosy. Fa ny andraikitry Jesosy rehefa hita ianao fa mijery azy, dia tehiriziny fijoroanao, dia tsy lavintsony ianao. Raha hiteny izao, tsy andratsony ianao. Amenina amin'ny loka avy any amin'ny tsinay anaty any mihitsy. Satria mafy loatra le anina. Any e? Ao fa esorin'ny tompo hoe. Amen. Dia rehefa esoriny io dia mamonjy sekoly foana. Akotrany tsy mandresy lahatra le amenina. Andraso aloha tsy zavatra votsotro zany. Andraso aloha. So dia eo anatin'le renao mihitsy ny ohatrany sahirakirana. Afiry moa fotoana antsika? Afiry. Za minenina sasany dia hitady Jehovah. Tonga amin'izay Andriamanitra avy any, tonga amin'ny fotoana hanandratako anao. Ampy izay fotoana omeko anao amin'izay. Inona amin'izay izy nareo? Amin'ny valo sasalatsaka dimy izy vao tonga eto. Andehantsika tsy ho drano. Tehiriziny etaetanao an'Andriamanitra. Aza fitahan'Andriamanitra rehefa tonga ilay izy dia iny ianao ka niova. Tsy avy amin'iny ene no ifantohan'ny fijoroanao e. Fa na mitranga iny na mbola tsy mitranga iny tokony maintenu intact ny etaetanao an'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoana ny naporofona an'izany fa tsy anatin'ny ray andro. Tsy anatin'ny ray volana. Ray volana pasitely nasika sekoly teto foana. Amatona ny urse. Aiza fady. Amatona ny urala. Eto misy olona. Saty voafiry volana. Courage mon ami. Ami lo metsika anto kosa ny Jesosy e. Metsika antoka kosa kaiza kosa ve dia tsy mahazo mitaka azy tsika ka. Okizay. Okizay ny fitaka. Salamo 63:1-2 naran'i Jesosy. Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratra, mangetaetanao ny fanahiko, maniry ianao ny nofoka eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. 2 Zay vao toy izany no nijereko anao teo amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao, power, sy ny voninahitrao, glory. Misy tsy maharaka eto. Tsy afaka hijery an'i Jesosy ianao raha tsy mangetaeta azy. Mijery azy atao tranonao mandritra n'ity sekoly maraina ity.
izy hony any an-trano hony izy nefa ny sekoly aty ny olona io salamy vakile salamy mangeta hitanao izy dia zay vao mijery anao tena akaikinao ao anaty etaetany mahita hoe dia rehefa mahita hoe dia voatahiry formule matematika omenanao andro amin'ny maraina ino io tsara mangetaeta égale mijery égale voatahiry dia aza mamorona formule hoe tsy manao ninninna tao dia voatahiry ho azy raha vao tsy misy etaeta ao anatinao dia tsy afaka hibanjina sy hijery an' Jesosy ianao dia tsy omenao le occasion ahafahany mitahiry ianao. Hébreu 12:2 minaran'i Jesosy mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandro enatra mba azahoany fifaliana napetraka tao anoloana ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany sy fiandrian'Andriamanitra izy. Mijery an' Jesosy naharitra fijaliana. Rehefa mibanjina an' Jesosy ianao zany dia mahita fantsika. Fantsika? Seza fiandrianana ve no tokony ho hita? Fantsika aloha. Ianao tadiso dia seza fiandrianana, fantsika aloha. Fantsika taiza pastor. Teo amin'ny tanany. Ny tananao io zany tsy tokony mandehandeha amin'izay tianao. Satria ny tanan' Jesosy nanaintena tamina fantsika mba tsy hanaonao foana ny tananao. Teneno akaikinao, ty tanane. Taiza koa le fantsika? Teneno izy, ty tongotry. Dikan'izay, makay izy io tongotra io mitondra anao aiza izy io moa e. Zany le mibanjina an' Jesosy tonga anao voatahiry ene. Fa tsy eto mbava Jesosy any ho eto ny tongotro tamin'ny Sara nyteny tamin'ny Abrahama hoe Abrahama malahelo be amin'ny fanenjena atao aminao. Ianao olon-dehibe sy olona mamihotitra eto amin'ny firenena. Nahazo teny fikasana tamin'i Jehovah ianao hoe hiteraka zazalahy ohatrany tsy hafiampina mba izy. Abrahama tana matory miaraka amin'ny ary maneny ambofandrina miaraka amin'ny Agara ianao. Satria efa resy lahatra ny ianao. Misy mihaino ve? Raha ny lojika tokony resaka izy mivady Sara. Hoariko ny vehivavy adaly ianao. Tsy mampaninina nahantotra azy ianao. Tiako foana. Marina fa ohatran'ny maroroka le mpiasa vavintsika io. Fa tsy izy maroroka. Fa ianao Sara. Ianareo no nataon'i Abrahama ray mino. Amen. Satria maninona? Maninona? Efa nitilitily any Agara tao izy. Tena akaikinao, aza mijery any Agara hoe. Jesosy jerena hoe. Aza mijery any Batseba hoe. Jesosy jerena hoe. Ianareo na voan'ny Jodasy jery vola fa tsy nijery Jesosy. Mahita androany tsisy olona voan'izany tsony. Io masonao io mahita fa tena hibanjana an' Jesosy. Matthieu 14:28-29 aminaran'i Jesosy. Ary Petera namaly an' Jesosy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany. Naty tafidra. Ohatr'izany le izy fa tsy hoe mbola tabitra dia raha ianao ihany. Afaka makeny aminao ve mba mikaika kely hoe Jodasy. Tsy zany io ao anaty situation tafiotra. Ny sambo misamboaravoara misy rano mifiritika. Ianao ve mifiritiana rano ve ianao io? Ary ny tena rery zany firitian'ny rano eo amin'ny fiainana angamba zao. Ao anatiny mihitsy izy miteny raha ianao io asovy manatona anao eny ambony rano. Mavare enonony Jesosy miteny manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anantona an' Jesosy. Ty paster ty komika mihitsy. Lasa afaka nanantona an' Jesosy teny ambony rano Petera. Miracle sa tsy miracle zany? Miracle zany. Le mandeha any ambony rano tsy azahoana azy an-drano be dia be. Fa le mandeha any ambony rano satria mijery an' Jesosy hoeny amin' Jesosy. Ka le miracle ke zany matoa mitranga.
tsy ho an'ny sitraponao fa mba afahanao banjina azy, manantona azy ho tonga eo akaikiny. Ny objectif le mandeha ny ambony rano, enao eny am Jesosy. Inona ny ifandraisana zany amin'ilay lohahevitra fa enao koatra ny be dia be le resasanao fa inona le izy le hoe voatahiry fijoroana maninona io e. Ary aza mahay vavabe ohatr' izany fa avaliako le izy. Zavatra tsy possible amin'ny nofo mavesatra ny mandeha ny ambony rano. Mahafantatra tsara an'izany tsy mahay milomano rehetra. Efa nanandrana antsika. Nisy feo zay hoe plouf. Le andeha ny ambony rano zany tsy possible. Tenena akaikinao tsy possible hoe. Fa nataon'i Jesosy hoe nampanaoviny an'i Petera hoe avereno tsy possible l'izy hoe fa lasa possible l'izy hoe zavatra tsy possible eo amin'ny nofo mavesatra noho ny rano tokony ilentika satria impossible amin'ny nofo no maivana noho ny rano. Ohatra izay mihitsy le hoe impossible amin'ny nofo no miaina fahatanterahana, miaina perfection tsy hanota. Tsy possible zany. Fa Jesosy ny teny hoe possible le izy dia asainy mibanjina azy ianao mba hiaina mitovy aminy ihany koa. Ny olona rehetra mora dobo, ianao rery mibanjina an' Jesosy tsy mora dobo ao anatin'le faharatsiana sy le toetra ratsy izay tenenin'ny olona fa tsy possible. Ohatrany mahintsika le zavatra misy sarisary kely omen'Andriamanitra, le mandeha ny ambony rano tsy possible, ohatran'le ianao miaina tsy manota. Ohatran'izay mihitsy le izy. Dia be amin'ny olona tena tsy resa be zany. Eny tompoko, nandeha Jesosy, ka izy Jesosy koa nanaraka Petera. Misy dika matoa nasain'i Jesosy nanaraka Petera mba hisokatra ny ao anatinao hoe modely vaovao no napetraka Jesosy. Tsy olona mora lavo fa olona afaka hijoro. Dia ahoana pastera le hoe izy manangana rehefa lavo dia izy mitahiry rehefa hijoro. Eo amin'izay le izy. Niala tao anaty sambo i Petera, hoeny amin'i Jesosy, zany hoe mbola tsy niaraka tamin'i Jesosy izy nanomboka ny joro. Dia teo izy no lavo. Rehefa niantso vonjy izy ka nisauven'i Jesosy, dia niaraka tamin'i Jesosy izy nandeha teny ambony rano. Tsisy teny intsony tao hoe ary dia mbola niletika teo amin'ny lohalika Petera fa dia nasana atsangana Jesosy dia mbola niletika tampoka dia natsangana. Tsisy an'izay intsony. Satria tsy le Jesosy lavitra mpanjinina fa Jesosy teo akaiky ny sakambinina. Raha lavitra an' Jesosy ianao, mety possible mbola ho lavo. Na dia efa mezaky ny hijoro aza. Fa rehefa tonga eo aminy ianao ka eo akaikiny, aza vela hoe andeha irery ianao. Fa tena kiro. Za aloha vao mahita ny tompo any an-danitra tonga dia atsangoro farafahakeliny. Mafy kosa le nieretana. Mino fa zaka niaka za mataotra ny ampoaka. To dia hoe misy anjely mitonga. Misy olona midongo be tompoko vavadiny lanitra vao miditra fa nanina izy. Atao atsangoro izy tompoko. Sazoko tsy rehefa tonga dia trompetra. Cocktail de bienvenue. Aza misahirana moa. Tena andao reto hoany. Any misy amintsika zao tsy izay, misy zao tsy taitra amin'izany. Cocktail de bienvenue. Manao saikanina. Vao miditra dia présenté le anjely. Reto daholo ny karazana kiraro miandry anao aty. Saotra Jesosy. Tanao ny tompo hoe averiko. Rehefa hoeny amin'i Jesosy izy dia nety le fijoroana fa lavo izy. Fa rehefa teny amin'i Jesosy izy, bras dessus, bras dessous, miaraka communion. Dia niara nandeha teny ambony rano tamin'ny perfection ary tsy nanota intsony, tsy lavo intsony. Petera ambara-piverenana zareo teo ambony sambo ary vao nigadona ny tongotry ny tompo endreny atsara ny tongotry ilay mitory filazantsara ny fihavanana tonga dia nitsahatra ny tafiotra tsisy raison anakorotanana.
tao andeha ozy le tafiotra satria olona miaraka amin' Jesosy. Enao mandeha rery dia mifantoka mijery azy. Eo ny possible misy ny distraction. To dia pasy atafa efa keko ny fotoana mijerijery ana paster vololo. Distraction fiteny azy. Fa ao anatin'ny stratégie militaire dia diversion fiantsoana azy. Ianareo dikany hoe diversion. Mody alefa ary ianao fa ny tena marina tsy hany le ato ny tena ho asiana ianao. Ina keny dikany hoe distraction amin'ny teny anglisy. Mba hitako tamin'ny internet zay. Loatra sorona rehefa tsy ny tena nahita azoko. Tsy aiza koa dia ny tena dolo koa nahita ity zavatra rehetra ity. Amin'ny teny anglisy, ny dikany hoe distraction dia entertainment. Entertainment. Misy fototeny hoe miditra. Fa manino Jesosy miteny miambena mba tsy hidiranareo. Hidiranareo aiza? Kina le entertainment fakapanahy betsaka ao. Raha misy film folo aty amin'izao tontolo izao, anankiray ihany mba motomotina hoe andao tsika hivavaka rakizy. Zay le film zany. Fa ny amin'ny rehetra andao tsika tsy hivavaka rakizy. Tandremo zavatra ampijerenao zanako. Izy tena tsy avelako. Enao koka. Alléluia. Zay telo zay resantsika androany. Voalohany, na efa mitovy amin'Andriamanitra mantoetra tsika, toujours serviteur, serviable, tia miservir. Faharoa, serveur, zay efa voninao amin'ny Kristy, no etsika eo amin'ny olona. Zany hoe tsy mikatsaka zavatra mbola tsy misy ianao. Fa mahafantatra fa efa misy vonina le izy dia hoentina eo amin'izay mila azy. Dia le fahatelo, tsy Andriamanitra manangana raha sendra lavo, manjary lasa miomana ianao ny lavo. Inconsciemment zany le izy. Fa Andriamanitra mitahiry ny fijoroanao. Dia izay le resantsika teo hoe banjina an' Jesosy, dia Jesosy mitahiry ianao. Satria rehefa mibanjina azy ianao, dia makeny aminy ianao amin'ilay perfection. Raha mbola eny an-dalana hoe ny aminy ianao possible ohatry mipetera maninona? Lava ihany. Dia miantso hoe vonjeo dia atsangana. Iny le hoe manangana izy raha sendra lavo. Fa rehefa tafiaraka tamin' Jesosy amin'izay izy, tsy lavo intsony. Teneno akaikinao, raha sendra lavo ianao hoe Andriamanitra androany maraina anangana anao hoe. Fa possible manomboka androany maraina hoe miaraka tsara amin'i Jesosy ianao. Dia tsy hofrano amin'izay izy, tsy lavo zany tsontsika hoe. Asio tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ohatsika hitsangana nofahofantanana dia hanokatra ny fotsika. Teneno Andriamanitra hoe ampio anavao sy anova ny fotom-pisainako. Te hanahaka anao ary te hitovy tanteraka amin'ny endrikao. Amoaka ny toetra anao amin'ny fotoana rehetra ny fruit de l'esprit. Nefa na dia ho tanteraka amin'izany azy, dia ampianarinao hitoetra ho serviteur, tia manombo foana. Ary ihany koa tompo amin'ny alalan'ny grâce sy ny fahasoavana, tiana ho sokafana ny ao anatinay mba ho tonga saina izay. Fa ny rehetra tsy voatao, fa ny rehetra efa vita, ny rehetra efa vonona. Ary ny rahanao izay ho toy ny serveur maka an'izay efa vita ny an-dakozia, hoentiny eo amin'ny hafa, natao hanompo ny hafa, natao hanampy ny hafa. Ary indrindra Jesosy, mba hisy fiovana ny fotom-pisainanay, tsy tahaka an'ilay vao miainga ao anaty sambo ho eny aminao ka mety ho lavo, fa ohatrin'ilay efa miaraka aminao ka tsy lavo intsony. Amakivaky ny journée zay, amakivaky ny semaine, amakivaky ny mois d'août, hiditra amin'ny rentrée amin'ny septembre ny ankizy, amita ny taona ity, eny tompo ambara-patongany amin'ny raha hoany lanitra, aoka ny tsiraray avy, ho resy lahatra amin'ny alalan'ireo saina tokony azonay, fa tsy tokony ho lavo zay rehefa mibanjina anao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Vavaka ho anao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, tsarovy amin'ny diakapoka. Izay niaretanao Jesosy ny tsiraray avy izay tonga eto. Fanentaina mety any amin'ny fiainaram-panahy, mety ao amin'ny fisaintsaina araka le nasaina ho nitoriana androany. Ny rahanao Jesosy no antsonay mba hanadio ny fiatreretana.
ho fiavozana sy depara vaovaon'ny rehetra indray androany ao amin'ny tontolo fisaintsaina fifezana zany ifanaraka amin'ny sitraponao ary nina mety endriky ny fanasitranana tokony eo amin'ny vatana ihany koa na mety hoe ty ivela na any anaty mivavaka izay miara mifampivavaka izay ho tanteraka izany fanasitranana zany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety ary rehefa misaina zao tsika hoe Andriamanitra manasitrana raha sendra marary hainareo hoe dikan'izany any anaty zany tsika mametraka hoe ho avy amin'ny fotoana mba marary kely kosa raha mbola vao miainga eo an-tsambo ianao hoe ny aminy dia possible izay fa misy anankiray possible tsara kokoa ihany koa eo amin'izay dingam-pahasalamana misy ianao dia afaka hitahiran'izany Andriamanitra amen afaka manasitrana izy raha sendra miatrika aretina ianao fa vontosina izany fahamarinana zany ao anatinao fa izy koa afaka mitahirana fahasalamanao rehefa tsy miala any aminy ny fibanjinanao sy ny fifantohanao anaran'i Jesosy tsy ho fatiny io aretina io zany ianao minaran'i Jesosy miala eo aminaran'i Jesosy ary sitrana ianao salama ianao manonona ny fiain'Andriamanitra ao aminao manonona ny fiain'Andriamanitra amin'ny tokantranonao aminaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'i Jesosy amin'izay rehetra mahakasika anao mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra ny fiadiana rehetra fona amelezanao dia tsisy ambinina aminaran'i Jesosy lavitry ny loza ianao lavitry ny fahafatesana tampoka lavitry ny aretina lavitry ny accident lavitry ny fiemorona lavitry ny fangatsiahana lavitry ny fiverenan-danina lavitry ny tsy finoana lavitry ny fisalasalana lavitry ny faharerahana lavitry ny vesatra lava io miala zany aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mahita fa ianao le tsy mora lava zany ianao le mijoro be manomboka andro amin'ny maraina amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta to hitsangana dia hisaotra ny tompo avao fontanao dia ho an'izay mety mbola tsy navita fanatitra ataovy azo antoka fa manome anao ho an'i Jesosy satria sarobidy aminao ny fanatrehan'Andriamanitra misaotra ray aminaran'i Jesosy nomenao teny teto amin'ny fanatrehanao zay vokisanao zavatsoa kasihanao ny fiainanay hovainao ny atao anatiny amin'ny alalan'ny teny fahamarinana manafaka ianao manasitrana ianao mamangy ianao miaino vavaka ianao mamaly vavaka ianao misaotra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen avereno manomboka andro maraina miroso any fahataterahana ny toetrako metateraka ny toetrako mitovy amin'Andriamanitra mantoetra tsara toetra malemy fanahy tia famindrapo mora mamela heloka be fanetretena tsotro ohatry ny toejaza mahatoky manam-paharetana mahafetena mahafeny teniko mahafeny fotoanako na dia zany aza manompo foana tia manompo tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny saiko izara izay efa vitan'i Jesosy sy efa vonona ho an'ny hafa mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy tsy mora lavo zantsony ny Andriamanitro mitahiry ny fijoroako amin'ny anaran'i Jesosy amen efa lasa talohan'ilay vavaka teny tsodrano zareo fahasoavan'Andriamanitra no mantoisao teny fahasoavan'Andriamanitra no mantoisao terapia tsy mbola mana sekoly tsika dia amin'ny zoma mbola miaraka etokoa amin'ny sabotsy